Tena fety samby fankalazan'ny Empire Romaina ilay Andriamanitra ny masoandro tamin'izany tokoa ve ny fety Noely na Krismasy izay ankalazain'ny kristianina isaka ny 25 Desambra sa tena fety kristianina tokoa? Tokony ankalazana io fety io ve ny kristianina isaka ny 25 Desambra? Aiza ao anaty soratra masina no milaza an'izany. Misy ara moa ireo miteny mihitsy hoe Noël dia avy amin'ny fitambaran'ny teny anankiroa Noa izay midika hoe tsy misy teny anglais ary ny El avy amin'ny teny hebreo izay midika hoe Andriamanitra, ka hoy izy ireo hoe Noël hozy izy dia fankalazan'ny kristianina n'Andriamanitra tsy misy. Zany rehetra zany no valintsika indray ato anatin'ity video ity fa mangala toerana ary. Voalohany indrindra aloha dia tsy misy teny anankiroa anglais sy hebreo ka hoe afaka natambatra zany ka nahazoana teny anankiray hatrizay ka efa tsy mitombona aloha iny argument tsy misy dikany iny izay tsy tokony valika koa fa inona koa ary ny amaliko an'izany. Fa Noël dia avy amin'ny teny latina hoe Natalis Dies izay midika hoe andro naterahana, ary ny Krismasy indray dia avy amin'ny teny hoe Krista plus mas. Ny Krista moa na Kristia dia midika hoe voaositra, masy kosa na ny lamesa dia midika hoe fankalazana. Izany hoe ny Krismasy dia fankalazana ny Kristy zany. Ka arak'izany Noël voalohany indrindra dia tsy fety sampy zany fa fankalazana ny fahaterahan'ny Kristy ilay Mesia i Jesoa izay nambarana faminaniana meloa fa ho avy ateraka tovovavy virginy araka ny hitantsika amin'ny Isaia 7:14 sy ilay zaza teraka anjaka amin'ny firenena rehetra izay voalaza ihany koa ao amin'ny Isaia 7 ary araka ny lazain'ny testamenta vavao ny Joany 1 ilay hoe Andriamanitra tonga nofo, ka Noël dia fankalazana an'i Jesosy Kristy izay Andriamanitra tonga nofo. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe fa maninona ary zany ny ankalazana ny fahaterahan'ny Kristy? Angamba misy milaza zanga ao anaty soratra masina. Ny antony voalohany indrindra dia mba hamezam-boninahitra an'Andriamanitra tahaka ny nataon'ireo tokony tafika avy any an-danitra izay tonga nankalaza an'izany tamin'i Jesosy Kristy voateraka. Zao andeha jerevantsika ke ny soratra masina ao amin'ny Luka ao amin'ny 2:1 7 sy 14 ary niaraka tamin'izay nisy anjely marobe avy any an-danitra tonga teo amin'ilay anjely ka nideran'Andriamanitra nanao hoe voninahitra ho an'Andriamanitra any amin'ny avy indrindra ary fiadanana etỳ tany ho an'ny olona fananehoan'ny fitiavany. Ka ny kristianina mankalaza Noël izay fahaterahan'i Jesosy Kristy Andriamanitra tonga nofo dia tahaka ny nataon'ireo anjely ireo ny ataon'ny kristianina ao anatin'izany fankalazana izany. Ka isaka manao ny fankalazana io zany ny kristianina dia miaina n'ilay hafaliana lehibe izay nambaran'ilay anjely araka ny hitantsika eo amin'ny 10:10 eo amin'ny 2 amin'ny Luka io any. Fa hoy ny anjely taminy, aza matahotra ianareo fa indro fifaliana lehibe ho an'ny vahoaka rehetra nolazaiko aminareo fa mpamonjo niteraka anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia i Kristy Tompo. Fa ny fanontaniana manaraka indray dia hoe ka nahoana reo anaty baiboly tsy misy mitantaran'izany hoe nisy kristianina nankalaza Noël tamin'ny 1er siècle na 2e siècle. Ny valin'izany dia mazava be raha olona mandalina tsara sy maharaka tsara ny tantaran'ny kristianina hatramin'ny voalohany dia ny kristianina zany nge fonona kristianina nge dia nenjehana foana nge tamin'ny voaforona fotsiny. Voaforona fotsiny ny fonona kristianina dia nenjehan'ireo josy izay nino an'Andriamanitra ihany koa ary avy eo ihany koa nenjehan'ny Empire Romain foana nge finoana kristianina hatraty amin'ny Edit de Milan tamin'ny 313. Ka ny tantaran'ny kristianina hatramin'ny voalohany dia tsy nisy fahafahana an'izany hoe mivavaka asio zany hoe hitan'ny olona rehetra fa na mivavaka ary ny kristianina nge tamin'izany dia miafina anaty fasany. Anaty fasan'ireo kristianina manao lamesa tamin'izany anaty katakomby. Ataovy ny recherche anao dia ho hitanao zany. Ka izay mahatonga ny kristianina efa taty amin'ny 4e siècle izay vao nankalaza ny Noël izay fahaterahan'i Jesosy Kristy, satria efa taorian'ny Edit de Milan tamin'ny 313 izay vao nahazo fahalalahana hivavaka ankahalalana an'Andriamanitra izy ireo ny kristianina. Ka normal be ny fety Noël raha tsisy ao anaty baiboly fa tsy midikany ninona akory zany, satria na isaky ny 30 Desambra ihany koa nge dia maro be ireo kristianina
manao fanompo fivavahana makalaza an'Andriamanitra ary manao fety kanefa angakoka misy an'izanga ao anaty Baiboly. Ka tsy midika mihitsy hoe tsisy an'izany ao anaty Baiboly dia hoe tsy azo atao. I Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tonga nofo ve ny ankalazaina? Andriamanitra no membonahitra dia ahoana tsy mety? Nefa an'ireo anjely ary nanao an'izany tamin'izy vao teraka. Fa manaraka dia misy ireo tena manizingizina sy manao forsinina be fotsiny ary manaparitaka mihitsy hoe fety fanompo-tsampy raga io mody atao hoe fety kristianina. Nankalazan'ireo empire romanina sy empire mpanompo sampy tamin'ny taloha ny Andriamanitra izy ireo Andriamanitra Saturne sy fankalazana fahaterahan'ilay Sol Invictus izay Andriamanitra masoandro mandritra ny solstice d'hiver ny 25 décembre. Fa mba hamalinan'izay dia andeha hijery tantara kely indray satria araka nefa fantatsika rehetra manko dia solstice d'hiver dia zavatra efa nisy efa hatramin'ny ela be isaky ny 21 décembre. Fa zao ny tsara fantatsika mialohan'io 21 décembre amin'ny andron'ny solstice d'hiver io dia ireo firenena mpanompo sampy tany taloha dia makalaza fety fankalazana ny Andriamanitra izy ireo Andriamanitra Saturne manomboka amin'ny 17 décembre hatramin'ny 23 décembre fa tsy isaky ny 25 décembre zay aloha zany voalohany indrindra. Fa rehefa nanavao ny calendrier romain i Jules César no lasa calendrier julien dia nisy compte diso tao ka ilay solstice d'hiver izay tokony 21 décembre dia lasa nitotona 25 décembre no ilay compte diso tao anatin'ny calendrier. Ka noho izany fahadisoana izany na tonga amin'ny Papa Grégoire XIII nanavao an'ilay calendrier julien izay nisy diso teo aloha ho lasa calendrier grégorien izay ampiasain'ny kristianina amin'izao. Ka ilay calendrier nisy diso teo aloha dia nanasorana 10 andro. Fa ny tsara fantatsika manaraka dia hoe tsy mitovy ny daty 25 décembre izay nankalazan'ireo firenena mpanompo sampy an'ilay Andriamanitra masoandro tamin'izany sy ilay 25 décembre izay ankalazan'ny kristianina an'ilay Noël na Krismasy an'ilay nahaterahan'i Jesosy Kristy izay Andriamanitra tonga nofo ankehitriny. Izao anefa ny tena marina tokoa fa tamin'ny taona 354 amin'ny Pape Libera izay vao nifiksehan'ny daty 25 décembre ho fankalazan'ny kristianina ny fahaterahan'ilay Andriamanitra tonga nofo. Raha ny taona 274 kosa ny empereur Aurélien no safidy an'ilay solstice d'hiver nankalazan'izy ireo an'ilay fahaterahan'ilay Sol Invictus. Dia tsy midika mihitsy akory zany hoe teo koa zany ny kristianina zay vao nihevitra hoe possible teraka volana décembre i Jesosy Kristy izay Andriamanitra tonga nofo satria teo amin'ny Papa Libera zay vao nifiksehan'ilay daty. Tsia tahaka ny dogme mahakasika ny Trinité any io efa taty amin'ny Concile de Nicée sy Concile de Constantinople Concile de Nicée tamin'ny 325 ny église zay vao namoaka ny dogma mahandriamanitra Trinité anazy. Kanefa tsy midika hoe teo akory Andriamanitra vao Trinité na hoe teo ny kristianina vao nino an'izany fa taloha be an'izay ao anaty soratra masina dia efa Trinité Andriamanitra ary efa nino an'izany foana ny kristianina. Dia tahak'izay ihany koa mahakasika an'ilay fety Noël izay ankalazan'ny kristianina izay niverana hoe Jesosy Kristy dia tena teraka manodidina ny volana décembre satria maro be ny profo izay men'ireo kristianina hatramin'ny voalohany mahakasika an'izany fiheverana zany hoe Jesosy Kristy dia possible teraka ny volana décembre. Ohatra amin'izany zao Hippolyte de Rome izay milaza mazava tsara ao amin'ny commentaire amin'ny bokin'ny Daniel fa hoe i Jesosy Kristy dia teraka tao Betlehem tamin'ny volana décembre. Ny anton'izay moa dia satria ny kristianina hatramin'izay dia efa nino foana fa ny 25 mars no fotoana nahatongavan'i Jesosy Kristy ho nofo tao akibon'ny Masina Maria. Zany hoe raha 25 mars zany nahatongavany nofo tao akibon'ny Masina Maria sy volana aorian'izay nahaterahany mitotona ny volana décembre. Ny source dia reny nomeko anao eo ambany reny afaka pozenao vidéo dia afaka vakianao dia afaka anaovanao recherche. Dia misy ihany koa moa ireo kristianina miezaka mitondra fanazavana hoe ny safidan'io daty io ny eglizy mba hisarihana an'ireo olona mpanompo sampy nanompo an'ilay Andriamanitra masoandro izay fanompo-tsampy mba hiala ao anatin'izay fanompo-tsampy izay fa akalaza an'ilay Andriamanitra tonga nofo izay lazain'ny soratra masina hoe masoandro ny fahamarinana araka ny Malakia 2:7 ny 9 faharoa sy
fahazavan'izao tontolo izao araka ny joan'ny toko voalohany sy ny toko fahavalo sy ny toko fahasivy dia tsy maninona izany satria izay mihitsy ny nanirahana ny eglizy mba hitory an'i Kristy amin'ny olombelona rehetra sy ny firenena rehetra mba hitondra an'ilay fahazavana ao amin'ny maizina tahaka ny nataon'ny Paoly apôstôly izay hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 izay nanararoatra ny fivavahan'ireo mpanompo sampy mba hitoriana an'ilay Andriamanitra tena izy sy tahaka ny nanirahan'Andriamanitra ny Gideona mba andravany hôtely ny Baala ary nanronana hôtelin'Andriamanitra teo amin'iny toerana iny ihany araka ny hitantsika eo amin'ny mpitsara toko 9 fa tena teraka volana Desambra tokoa ary ve Jesosy Kristy aleo izay fanontaniana izay dia tena hovaliko mazava tsara an-tsoratra mihitsy ao amin'ny page Facebook Fandaliana-pinoana efa io nataoko eo ambony io ny lien azadino miabone mba hanarahanao anazy fa raha fitinina amintsika dia hoe ny pirofo ara-tantara izay voalaza ny Luka ao amin'ny toko voalohany mahakasika amin'ny fotoana naterahany Joany Batista izay zanak'i Zakaria taranaka ampisorona avy amin'ny fokony Abi dia afaka anaporofona ny fahaterahan'i Jesosy Kristy ny volana Desambra satria matsy Zakaria io dia tafiditra tao anatin'ireo toko 420 izay mpanao raharaha tao amin'ny tempoly izay nizarazarany Davida izay hitantsika any amin'ny tantara voalohany toko 420 dia eo amin'ny 10 dia hitantsika fa ny tokony Abi izay misy an'i Zakaria dia ao amin'ny toko 9 ka araka ny sorsa marobe dia tamin'ny fotoana izay nanaovan'i Zakaria ny anjara rarahany tao amin'ny tempoly io izay nilazainy ny anjely fa hanananaka i Elizabeta vadiny izay reniny Joany Batista izay zokon'i Jesosy Kristy embolana dia io fotoana io dia ny volana Tisrian'ny calendrier hébreu na manodidina volana Septambra sy Oktobra ny volana amin'ny calendrier izay ampiasaintsika izany hoe tamin'ny fotoana io no bevoka i Elizabeta izay reniny Joany Batista embolana tao aorianan'io no tonga tamin'ny masina Maria indray ny anjely Gabriel izay milaza fa hoe hanananaka ny Jesosy Kristy masina Maria izany hoe embolana tao aorianan'ny volana Septambra izany dia tonga amin'ilay volana Marsa izay lazaiko teo aloha ary 9 volana tao aorian'ny bevokan'ny masina Maria izany hoe 9 volana tao aorian'ny volana Mars dia volana Desambra izay nahaterahany Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tonganofa ilay fahazavan'izao tontolo izao ka araka izany arany ny fety Noely na Krismasy izay ankalazan'ny kristiana isaka ny 25 Desambra dia tsy fety sampy araka ny fiheveran'ny sasany azy akory fa fety fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra fa ankalazana an'i Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tonganofa ilay fahazavan'izao tontolo izao ary atao izany tahaka ny nataon'ireo anjely araka ny hitantsika ao anatin'ny soratra masina ka aza misalasala ny mankalaza fety Noely na Krismasy mba hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ankalazantsika Kristy izay Andriamanitra tonganofa